Indriavana isoratsika Andriamanitra ny amin'ny fotoan-dehibe homenitsika indray anio ahafahantsika miminaina amin'ny sefala fibe izay fotoana ahafahantsika mifotroam-bavaka azy ireo indrindra fa fotoana anankiray izay ahafahantsika miminaina amin'ny firosoana indray amin'ny herintaona manaraka ahafahana manteraka ny asa noho izany Andriavana dia ho amin'ireo traniny ny fahasoavana ny fiadanana amin'ny Andriamanitra irentsika sy Jesosy Kristy Tompo amen. Ok tsanga sika Andriavana hanateraka fanimpona amin'Andriamanitra. Ny Salamo fa 2022 ny andininy amin'ny 2017 no hiderantsika amin'Andriamanitra dia aorian'izay laran-kira 720 dia izy mipetraka antsika raha tsy vitany vavaka. Salamo fa 2022 andininy amin'ny 2017 irantsika maky amin'ny tompo manao hoe manandrana anao aho Andriamanitra mpanjaka sy ankalaza ny aranao mandrakizay dory. Mankalaza anao isan'andro aho sy dera ny aranao mandrakizay dory. Lehibe Jehovah ka tokony deranay indrindra ary tsy takatra isaina ny fahalehibiaza. Ny taranaka rehetra samby dera ny asanao amin'izay mandehibiaza sy hanambarana ny asanao lehibe. Laza ny vonintrao no fiainananao sy ny asanao magaga no saintsaina. Ny teninao no ny asanao matahotra ny tenan'ny olona ary ny fahalehibiazanao no lazaiko. Manolana ny fahatserovany be ny fahatsaranao izy sy oby ny fahamarinanao. Amen. Yeah.
mivavaka isika ry havana. Raisy Tompo ny fisaory sy fankalazana ary voninahitra atolotra ianao izao. Fa tena vokatry ny fonay zany noho ny tainao anay ka nitehirizanao indray. Ny mpianaka finoana indrindra fa ny sefala FTV nandritry ny herintaona ka natratra an'io fotoan-dehibe izay iarahany manao ankehitriny ny amin'ny fangataham-pitahiana ny amin'ny tsofinao rano ndray sefala FTV hiasa mandritry ny herintaona. Tanteraho sy amariny hoe Tompo, ny teninao amin'ny fanatrehanao ny olonao mivory aminaranao fa mangetantanao izahay. Ankasitrato Tompo ny fiarahanay mangataka aminao ankehitriny indrindra mandritra zao fotoampivavahana iarany mantanteraka zao. Koa teo isaka masiny Tompo mba ho teraka mandrakarivo zany amin'ny Jesoa Kristy ilay falaza fa Tompo sy monjenay eo amin'ny fiainanay misaotra rainay eo. Amen. Oky petraka ny fiangonana. Rehefa malala ino ny fanajana teny manambara sitrapon'Andriamanitra amintsika. Izao no afantarantsika fa amalan'Andriamanitra isika dia ny fitahirizana ny didiny. Izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary marina tsy ao anatiny. Fa na iza mitandrina ny teniny dia tanteraka ao amin'ny marina tokoa fitiavan'Andriamanitra. Izay manao sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Fa ny mpona salama manao hoe sambatra ny mety lalana izay mandeha, sambatra izay mitandrina ny teny vavony rehetra. Ataontsika ny rehefa ry havako. Tompo tsy natanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany tokoa isika ka aoka anatin'ny Tompo iaky ny fataontsika natreny isika ka anarakompontsika izao torombavaka manaraka izao. Ivavaka isika ry havana. Mamindrafo aminay Andriamanitra araky ny fahasoavanao, araky ny be fiantranao, vonoy ny fahadisoanay, sa madio zay mba fakeloka ary diovy zay mba fampahotana. Fahatsaronay ny fahadisoanay ary eo anatrehanay mandrakariva ny fahotanay. Taminao ihany no nanontanay ary izay ratsy eo masonao no efa nantanao. Mba ho marina ianao raha miteny Tompo ary tsy hanantsina ianao raha mitsara. Indro tamin'ny eloko ny terananay ary tamin'ny fahotana no nitorotoronanay ny reninay. Indro famarinana ao amponao no sitrakao Andriamanitra ary fahendrena ao amin'ny afina no ampifantarinao anay. Koa dio zao fampahotana dia ho dio,
kosasao zay ho fotsy mangatsakatsaka ampandritry faliana sy ny farovoravony izay tompo ifaliany taolanay sy zay vakivakinao afeny taovanao ny fahotanay ary vonoiny elokay rehetra toloro fomadio izay Andriamanitra hary avao ziorina ny fanahinay ao anatinay aza manarainay ialo anatry ianao ary aza manaiso ny fahamasinanao aminay Andriamanitra ampidio aminay ny fifaliana amin'ny famonjenao ary toany fanahy mazoto izay fa tsy fanatitra ny sitrakao fa ry zany dia nomena ihany ny fanatitra anao Andriamanitra dia ny fanahy torotoro ny fanahy torotoro sy mangorakoraka Andriamanitra tsy mba ataony tsinotsinona amin'ny anaran'i Jesoa Kristy no vivany toy izany misaotra rainay eo amen. Ataontsika ravina irisy voalahatra. Rehefa amin'ny tompo resam-pifaliana sy amin'ny fanantenana ny am-pitsanganana ny famelan-keloka omeny tompo antsika aoka isika riavana hitsangana hoy ny tompo fitiavana mandrakizay no tiavako anao koa izany no nampaharetoko famindram-po anao i Kristy zay tsy nalala ota dia efa nataon'Andriamanitra ota amonjy antsika mba ho tonga famarin'Andriamanitra ao amin'ny kosa isika koa ambara riavana fa velona kareo noho ny narany masina alleluia amen. Sambatra ny olona sy voasary ny fahotana sambatra ny olona zay tsy sainy jivahiny ary tsy misy fitaka ny fanahiny amen. Ataontsika ny voalahatra riavako.
ry havana itiavan'Andriamanitra antsika andao ohatra sika hiarahanaiky sy hanambara fanakibona kristianina izay irisantsika eo fiangonana masina manerizotao le fanakibonana apostolika izany. Irisika feo manao hoe min'Andriamanitra retsy tompo tasinta ary minantsota zay torotoro tamin'ny ateheraky narevetsy itsara mbona anatiny fijary atokony tamin'ny fiainantsika itsara tamin'ny fahatelo nakatrananary mipetraka van'Andriamanitra retsy tompo avana ny tsara velona sy maty ny fanamasina ny fiomena masina ny fiombon'olona masina ny famelan-kely ny fisakana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Tonga ny fotoana izay ilazana ny raharahan'ny fiangonana sy tsara ho fantatra dia ifandimby eto izy ireo avy amin'ny komity 2022 sefala dia ny solotena sefala foibeany koa tondra zany hafatra izany. dia mbola aompitombona amintsika ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika ary ny fampiraisana avy amin'ny fanamasina. Amin'ny anaran'ny komity 2022 taona amin'ny fankalazana ny jobilin'ny sefala no hitsanganako eto hitondrana ny fiara-panantsika mpianakavy amin'ny finoana rehetra. Itony ihany koa no hitondrana ny fisaorana tamin'ny ezaka efa vitantsika tsirairay avy na tany amin'ny fiatriana feonambe zany na teny amin'ny famoahana isan-karazany. Apatsivina itona ny vinavina ny verina ho tanterahana ho tsangambato amin'ity fankalazana ity. Ny fanavaozana ny birao fiasana miaraka amin'ny fampitaovana ao anatiny ary ny fividianana fiara tsy mataho-dalana vaovao mba hoentina manatanteraka ny asa. Itony ihany koa no anitanana antsika tsirairay avy satria tsy mora ny mitady ny vola ahafahana mahetrika izany kanefa rehefa miezaka tsika dia manantena farasitrapon'Andriamanitra dia ho tanterantsika ihany izany tsy mangataka ny tsy misy ny tompo fa izay anananao dia atolory voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Fa hoy ny teny faneva izay mifiditsika amin'ity fankalazana ity: tsy avelan'izany ho malaina na tsy havokatra anareo amin'ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy tompontsika. Petera 2:9-9. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ho amintsika trandry amin'ny fisoavan'ny tompo. Amen. Zao ny efatra avy amin'ny sefala foibe. Ry havana, hampitombona aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny voy sefala FJKM dia miarabantsika rehetra natratra izao volana Desambra izay mamarina ny taona 2022 izao. Miray feo amintsika rehetra koa ny amin'ny fisaorana sy fankasitranan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana izay nitantana sy namalivavaka antsika teo alohan'ireo asa samihafa nankininy taminy. Mankasitraka feno antsika rehetra tamin'ny fivavahana, ny fanoanana, ny fahateterahana ary tafandraisana andraikitra tamin'ireo lafinjavatra ireto. Ny voalohany, ny fanoanana sy ny fandraisana anjara tamin'ny 10 taona nampitandra ny talen'ny sefala. Ny faharoa tamin'ny fanoanana ny asan'ny sefala ka nandefasana ny rakitra lahadin'ny fiantsoana teteo nivon'ny foibe sefala. Ny fahatelo tamin'ny fandraisana anjara tamin'ny fianamben'ny sefala izay natao tany fianarantsoa tany majanga tany tomasina ihany koa. Ny faefatra dia tamin'ny fandraisana anjara tamin'ny jobily 2022 taona sefala koa mampirisika manokana ireo izay mbola tsy nandray anjara amin'ny latsakemboko enti manana ny tsangambato. Ampatsivina koa isika
Fanjakam-bato dia fanavaozana ny bureau fiasana miaraka amin'ny fitaovana tahaka ny ordinateur, latabatra sy ny seza sy ny fividianana fiara tsy mataho-dalana vaovao hoenty manateraka ny asa. Ireto kosa misy vaovao ampitaina. Ny voalohany a, ny ladefentsona moa alahady farany volana Desambra ka manantena antsika fanoana ambavaka sy amin'ny rakatra izay ampiakarina aty amin'ny FTV SEFALA. Ny faharoa dia nivoaka ny boky voataona voalohany a, na ho an'ny mpitorotena, ho an'ny mpiandry ko azontsika jifaina amin'ny FTV SEFALA sy amin'ny safifa. Mbola miasa kosa ny boky teo aloha amin'ny kilasy hafa mampivoaka ny boky vaovao. Mirarintsika rehetra ry havako hanao krismasy sambatra sy hatratra ny taona vaovao 2023 amby, ary dia miangavy sy manao velomanareo, mamangitra sy manao velomanareo amin'ny aran'ny Tompo Jesosy. Ny filoha Rakotoramanina Arjona mpitandrina Italie Rabelazinao Ratsibason mpitandrina. Zay rehefa na vaozam-bara dia ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery andry. Manohitra ny fotoana sika ry havana dia tonga amin'ny fotoana izay ahafahantsika manolo tena amin'ny alalan'ny rakitra. Tsarao ry havana teny Tompo hoe izay nomeny fifaliana no ankasitrahany Tompo, koa manasa ny dikôna hanateraka izany. Larangizy voalavitra ary nataontsika larakira 2022. Sika riavana dia ny fadiny no alolantsika ny faharitra an'Andriamanitra faranantsika amin'ny amen izany andininy fahaefatra izany.
vipetraka fiangonana fotolehibe ry avy nanio a dia vetrantsika totomiditra vetrany amin'ny vavaka sy ny vakiteny ary toizantsika amin'ny afatra izany ka nle laran-kira faefatra amby efapolo no ataontsika andiny voaloha sy ny faefatra ihany andiny voaloha sy ny faefatra ihany ataontsika. Andriamanitra ray zanaka fanahy masina misaotranao izahay ny amin'ny fotoana omeno anay hipetrahanay ao am-pototry ny hazo fijalianao. Misaotranao fa raha nandre ny sitraponao dia nahatsapa ary ny tsy nahatanteraka izany ka mifona ary nibebaka teo anatrehanao dia nahavelanao ny elo-kay ary ankehitriny hiteny aminay ianao amin'ny alalan'ny afatra izay ampitondranao amin'ny mpanomponao eloavan'ny famakina ny soratra masina dia fananao masina ny Tompo ameno anay ampianatra anay ahatakarana ny sitraponao ary ampianatra anay ihany koa ahazakana ny fitondrana tianao. Dia ianao no anendry ny lela amin'ny mpanomponao anambarany ny sitrakao aminay dia mitenena araka ny fombanao Tompo fa vonina iainao anao izahay ka io ny teny tsisy hiverina foana any aminao raha tsy mahatanteraka ny sitrakao amin'izay andrahanao azy sy ambinina aminay izany. Koa ho fanazavana ny dianay makany aminao tokoa izany Tompo, ame ainao anay anala ny rofinay amarino ny teninao fa Andriamanitra miteny amin'ny alalan'ny soratra masina izay teny velona maharitra mandrakizay ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no azonay maniry sy mangataka izany. Amen. Hiaraka mamaky ny soratra masina isika ry havana. Izany dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Mika toko 5 andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Mika toko 5 andininy voalohany ka hatramin'ny 5, vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa ianao ry Betlehema Efrata, izay kely tsy tokony ho isan'ny arivon'ny Joda akory, dia avy ao aminao ny voahany izay anankiray ho mpanapaka ho ahy ao amin'ny Israely. Hatry ny fahagola no efa nivoahany dia hatr'izay, koa dia atolony ireny ambara-piavy ny fotoana hiterahany izay anankiray hiteraka, ary izay sisa amin'ny rahalahany dia hiverina mba amin'ny zanak'Israely. Ary hitsangana izy hiandry ny ondriny amin'ny herin'i Jehovah sy amin'ny voninahitry ny anaran'i Jehovah Andriamaniny fa andro fahizay ireny. Fa izao dia ho lehibe hatrany amin'ny farany tany izy, ary izy no fiadanana.
Ary tonga teo amin'ny tanitsika ny Asirianina ka miditra ao amin'ny tranobentsika dia anangana mpiandry ondry 7 sy mpanapaka 8 isakana azy isika. Ary andaniny tany Asiria amin'ny sabatra sy ny tany Nimroda ao an-tanànany ireo. Ary izy amonjy amin'ny Asirianina raha tonga amin'ny tanitsika sady manitsaka ato amin'ny faritanitsika ireny. Amen. Olotoizantsika ny vakiteny. Izany dia hitantsika ao filazantsara Lioka toko 12. Lioka toko 12 andininy 2:30 ka hatramin'ny 7. Lioka toko 12 andininy 2:30 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia mbola leo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Aza matahotra ry ondry vitsy fa efa sitraky ny rainareo ny anome anareo ny fanjakana amin'ny dio ny fanananareo ka manaova fiantrana, manaova kitapom-bola tsy mety ho tonta ho anareo, dia rena any an-danitra tsy mety ho lany, izay tsy azo ny mpangalatra sady tsy misy kalalao manimba, fa izay toerany arenareo dia ho any koa ny fonareo. Aoka isikina ny valahanareo sy rehetra ny jironareo, ary aoka ianareo ho tahaka ny olona izay miandro ny tompony, raha mody avy amin'ny fampakaram-bady izy. Ka noho ny tonga sy mandondona izy dia voany miaraka amin'izay. Sambatra ny mpanompo izay hita ny tompony miambina raha avy izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa isikina ny tompony dia ampipetraka azy hihinana, dia ho avy ka hanompo azy. Ary na avy amin'ny fiambenana 2 amin'ny alina izy, na avy amin'ny fiambenana 3 ka mahita toy izany dia sambatra ireo mpanompo ireo. Ary fantaro izao fa raha fantatry ny tompo-trano izay ora iavian'ny mpangalatra dia ho niambina izy ka tsy namela ny trano no taminy, dia miomana ianareo fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora tsy ampoisinareo. Amen. Ho faranantsika mivakiteny ao amin'ny Koritianina 1 toko 12 manomboka hatramin'ny 14 ka hatramin'ny 15. Izany rehefa hitantsika izany dia hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka izany dia avy ny farana ka amin'izay dia atokany ho an'Andriamanitra ray ny fanjakana rehefa nofinofoanany ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra ary ny hery rehetra, fa tsy maintsy manjaka izy mandra-panaony ny fahavalony rehetra eo ambanin'ny tongony. Ny fahafatesana no fahavalo farany ho resena, fa ny zavatra rehetra efa nampanekeny eo amin'ny tongony, fa na dia ataony koa aza ny zavatra rehetra no mampanekena dia fantatra marina fa tsy mba isan'izany izay nampanaiky ny zavatra rehetra azy. Ary rehefa nampanekena azy ny zavatra rehetra dia ny tenany zanaka koa aza no amaly izay no anaiky izay nampanaiky ny zavatra rehetra azy, mba tsy hisy fototra ny antony afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Amen. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Laharankira fa 420 ry havana no isinantsika ny afatra avy amin'ny tenin'ny Tompo. Amen.
mivavaka isika ry havana. Andriamanitra misaotranao hatrany satria manantena fa hiasa sy iomanena aminay ianao ny fotoana tahaka izao zay ahafahana manena fiteninao. Koa ny mpinompinao zay irahanao manokana eto dia apetrao ambava tompo ny teninao koa fanao masina ne irahanao ateraka ny asa fa fitaovana ihany izy manteraka isan'Andriamanitra. Dia amin'ny Jesu Kristy mivantoy izany misaotra rainay io. Amen. Ravolon'ny tompo ho amin'ny olotraniny fahasoavan'ny tompo. Amen. Perikopa zay lalitra FJKM ry havana dia samy manana zay voalazana fa vanim-potoana anankiray zay intsika iomana amin'ny fankalazana krismasy dia ity boky ny mpaminany araky ny mika ty no akantsika ny afatra. Mika 5 andivina amin'ny 5. Vanim-potoana anankiray zay ijeren'Andriamanitra ny olona ny amin'ny fiainany izay lalovana. Ary izany no atrentsika kehitriny ny zava-misy amin'ny fiainam-pino manoloana ny fiaina kehitriny zay somary manahirana ihany ao anatin'ny tsy fisina, fahasarotam-piainana, fikorotana fiarahamonina dia matsiaro ny olona fa lavitra azy Andriamanitra. Haniny ataony dia miezaka ny maha-olona samirery kanefa izany rehetra izany ry havana ndraindray ary mandrendrika azy zay, mandrendrika azy fahasahiranana, mandrendrika azy amin'ny tsy fisina amin'ny atsena samihafa. Ary izany mamarina ny tenin'ny tompo raha miresaka isika eny amin'ny Jona 2:10 dia izao voalazan'ny tompo hoe toera amiko izaho aminareo fa raha misaraka amiko ny tompo dia maninona tsy maefa manao na inona na inona. Izany hoe fiainantsika kristiana dia tsy tonga lafatra raha tsy eo Andriamanitra. Ary izany indrindra no antony antsonantsika ry havana mba hahatonga antsika hanaky ny fiainana amin'Andriamanitra manoloana ny antsony sy ny safidy amintsika tsirairay avy ny maha kristianantsika. Ary zay mahatonga antsika manontany tena ankehitriny hoe manao ahoana zany kristianina na sefalista mahatsapa fa ny tompony fanjakana. Zany fanontany valentsika ry havana. Manao zany kristianina na sefalista mahatsapa fa ny tompo ny fanjakana. Ny valiny dia zao hoe ny kristianina sefalista manoloana ny fanjakan'ny tompo dia manantena ny hanana mpiandry tsara. Ahoana tsara izy izy? Manantena ny hanana mpiandry tsara. Zao voalaza amin'ny 7 averiko fihinana raha tompo manao hoe ary itsangana izy iandry ny ondriny amin'ny herin'i Jehova. Izany hoe na io aza ny olona samihafa ny fiainantsika na ahoana ny adetreny fa rehefa amintsika Andriamanitra dia izany ny fanantenana. Sy Andriamanitra nilaza hoe raha Jehova momba anareo dia izy no atoitra. Hita perikopa zao ry havana dia mazava ho azy fa miatrikady zanak'Israely ao anatin'ny ady jetreny dia mahatsiaro izy hoe tsy misy mpiay satria everina fa matoy izy resy anady, matoy izy tsy afaka miady dia tsy manana hery efa ny manohitra zany ady zany. Ary zany koa rehefa fiainantsika kristiana zany fiainantsika satria maninona rehefa misy ny olana ny voalohany maika antsika dia hoe aiza ianina zay mpanankarena, ahoana ahitako olona zay amahany olako, ino no ataoko mba afahako miady amin'izao ady mavesitra zay lalovako zao. Fa tsy mahatsiaro hoe ianao nefa kristianina, tsy mahatsiaro fa efa mitsika an'Andriamanitra dia mbola mitady famonjena samihafa eo amin'ny vahaolona zay hatrentsika. Ry havako tsaro fa na amin'ny Jona 2:10 Andriamanitra milazy hoy zao nimezana raha tokana manino izy mba tsy very zay tremeno azy fanina fiainana mandrakizay ka mbio ay isika ny amin'ny maha-kristianinantsika inona tsy ilantsika fanantenana eo amin'ny fiainana zay ho avy. Ary zany moa tsy mampiavaka andreto zanak'Israely reto na dia anatin'ny olana izy mahatsiaro manakiriva fa fanaky voafidy teo aloha zanak'Israely tamin'izao fiarahamonina tao karana zany mahatsiaro izy fa manan'Andriamanitra iovahana izy. Ary ty fotoana anankiray ity no
nataon'Andriamanitra ny antsy mpaminany mba ampitotika azy indray satria za mantsy ny olona kehitriny na dia kristiana ny olona dia mitady vola mitoeran-kafa fa tsy mitodika amin'Andriamanitra tavanimpotoana kretia Andriamanitra no nampiteny amin'ny Mika nitody fampantenana mba hatonga n'inona hatonga zanak'Israely verina amin'Andriamanitra indray ary zany ry havana no hatsorofantsika mandrakariva ilay tena ambara tamin'ny mpaminany Jeremia hoe antsoy aho dia hovaliko ianao izany hoe anatin'ny olana rehefa mahatsiaro antsika hoe olon'Andriamanitra dia mitodika amin'Andriamanitra mitady volana amin'Andriamanitra fa tsy mitady havana izay manan-karena manan-katao izay olona izay hava olana fa ny anjarantsika dia izao manantena manan-kariva fa nampiandry amin'ilay hady izay hatreny mafizany ry havana ny amin'ny voalazany Miseia toko 5:7 milaza hoe ary ny zanako fiasantanako izy dia oka ho adidiko ihany anisany ny maha-kristianantsika ilay fanankam-pinoana le atsirovantsika efa antsika dia zanak'Andriamanitra milalana finoan'Andriamanitra ary zany tokony tsy ampisalasalantsika ry havana amin'ny olona izay hatrentsika amin'ny olana amin'ny ady izay hatrentsika fa man'Andriamanitra ivantsika dia tokony hanolotena amin'Andriamanitra trany misy fampianarana anankiray zay ry havana no tsaroako kehitriny fampianarana mpitandrina hoe inona ho zavatra niseho tamin'ny mpianatra ny ara-dia tamin'ny Tompo rehefa tojo-olana ny mpianatra tsy nijery Jesosy natory teo akaikiny fa inona no hitany ilay rivotra samaravoara ilay rivotra mafy sy ranomasy samaravoara no hitany ary zany ny olana mitsika kehitriny tsy mieritreritra hoe aiza no mako ny olana fa le olana foana no hitantsika fa tsy hitantsika Jesosy no zany ry havana izao n'Andriamanitra zao dia antso ataony amiko sy aminao mba hahatonga antsika ana fanantenana neny mezan'Andriamanitra antsika ny mpiandry dia tsy izy zany fa Jesosy Kristy izay fa nilaza hoe izaho no mpiandry tsara ka tsarovy ry havana miala zao tran'Andriamanitra zao tsika ody mitokantranotsika iverana ny toeram-piasana dia tsarova fa Jesosy Kristy fa nilaza fa mpiandry tsara dia antsoy izy fa zany ihany vahaolana ahafahantsika miady amin'ny fiainana ka hatonga antsika nanana faintenana ny amin'ny fiainana ko avy fa ny faharoa ry havana kristianina sy efalista malohan'ny fanjakan'ny Tompo dia miandrandra fiadanana ahoana tsara izy miandrandra fiadanana hitantsika izany mindiny fahefatra averiko vina amin'ny ara-tompo manao hoe ary izy no ho fiadanana fiteny izay fampantena amin'ny hoavy no resana eto sy rehefa epetry dia zao rehefa tena manaiky sika fa tena Jesosy tokoa no hitondra fiadanana dia tanteraka izany ny fiadanana mantsy dia nidikany dia hoe fandria mipahalemana satria izay ny voalaza amin'ny andininy fahatelo tapany farany hoe ka andry fa izay ireny izany hoe ny antony ivavahantsika ny antony ankatantsika n'Andriamanitra ny fiainana dia ny mba nanantsika ny fandriam-pahalemana raha jerentsika tokoa fiainana kehitriny dia tsy dia hita loatra zany satria maninona mety na miankina amiko mety miankina aminao mety miankina amintsika sy nisika dia tsy matoky ny fahefan'Andriamanitra ary zany ny olona teto manola ny hady fanaovany Asiriana sy ny Israely dia hitantsika tsara fa sahiran'saina izy amin'ny hoavy satria everina fa ny miaramila maro sy ny herentina miadiny mitondra faharesena ka zany mahatonga azy ny nitehitra tamin'ny fiainany ary zany koa fiainantsika kristiana indrindra fa ny mpanankarena ary zany tonga ny tompony adevitra tamin'ny mpanankarena ankiray laza hoe ahoana tompony azahoako fanjakan'Andriamanitra dia izy ny tompo hoe voatandrinao ve lalàna eno izy satria jios izy fatra-panaja lalàna fa izy ny tompo hoe ndana midina irenao zareo malahelo endrika izy satria manino niteritra tamin'ny faharanany niteritra tamin'ny areny dia izay ny tonga ny tompo laza hoe moromoroko nidirany raha meva vodimpanjaitra nidira mpanankarena amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria manino mitoka amin'ny tenany olona ary zany ry havana no antony anankiray na ny ran'Andriamanitra ny Mika
mba ampamatatra dray izy zanak'Israely hoe raha misaraka amin'Andriamanitra nareo tsy mahefy manao na inona na inona. Ary zany antony jorono mika ankehitriny mampitodika zanak'Israely amin'Andriamanitra. Ary zany ry havana ny antony sy ny fiangonana koa, zany ny antony sy ny toro-teny mba entina ampisaina antsika, mba hahatonga antsika andinika teny antsika hoe ay isa marina moa zaty izay miaina mpanan-karena ve iza kristiana, matanjaka ara-no ve sa noho ny finoan'Andriamanitra no ahafahako hiatrika ny fiainako. I Paul raha milaza ny amin'ny Galatena 2:2 ozy hoe tsy zatso ny velo fa Kristy no fa izay velomako ankehitriny amin'ny nofo dia velomako ny finoana ny zanak'Andriamanitra. Zany fiaina kristiana, tsy misy fizahozahoana, tsy misy fisehoana, tsy misy filazana tanjaka sy ny harena sy ny fananana, fa fanekena ny Jesosy Kristy ho tompo sy monjy eo amin'ny fiainana. Ary zay mahatonga an'Andriamanitra milaza hoe ka tsaho aloha ny fanjakana sy famarinany dia manino izy izy ary zany toko fanjaka kristiana tsy mitoky mizavatra hafa, tsy matoky tena fa tena miankina amin'Andriamanitra. Satria za maty volasotra masiny hoe tsy araky ny amaroa miaramila akory na tanjaka ny soavaly mitondra fandresena, fa ny faneken'Andriamanitra sy ny herin' Jehovah ihany no hitondra fandresena. Ary zany hita taritsy tamin'ny herin' Davida, raha ataontsika hoe tanjaka sy ny hery ny mahagoavana ny Goliata tsy tompo-ndresin'i Davida izy, fa saingy izao ny tanjaka Davida zao hoe za manatonao amin'ny herin' Jehovah. Ary zany tokony fiainantsika ry havana, ilay fahaizantsika miaina miaraka amin'Andriamanitra no azahoantsika fandresena. Ary zany maha-kristiana tsy hanala salorana fotsiny maha-kristiana fa tena fiainana ho antsika pino mihitsy ny maha-kristiana antsika. Ary zany no zava-dehibe hampiton'Andriamanitra ny teny dia ny anjarantsika hoe ino sa tsy ino. Ino sy problema tamin'ny Jesosy Kristy teo Maria teo Marta, raha teto ianao Jesosy dia tsy maty na dainay, inona valin'ny tompo? Mino zany va ianao? Ny amin'ny tompo tsy misy zesta na misy zavatra zay aseho na fadifady samihafa fa hoe le fanekena ny fahefan'Andriamanitra fiainantsika no zava-dehibe. Ary zay le finoana zay. Zay maty voalaza amin'ny Petera voalohany ihany, zay milaza izy fa mino nefa tsy mankasitraka ny didiny dia mpandainga ary marina tsy ao anaty. Zany hoe rehefa min'Andriamanitra tsika dia mila mitandrina didin'Andriamanitra. Ary zany maha-kristiana. Ary eto zany dia nantsoan'Andriamanitra i mika hamerina ilay zanak'Israely. Ary zany koa ny antsika zany. Ndraindray tsika mivoaka ny vala maha-kristiana tsy mahatsiaro toy ny hoe iza moa zaty. Fa zao perikopa zao ry havana no hamerina antsika indray ny amin'izany tontolo ny finoana zany ka tonga antsika ninona arak'izay voalaza teo dia tonga antsika miandrandra fiadanana. Ry havana maloana fiainatsatro ankehitriny dia teraka ho azy ny adjaina eo ny koa ny mety hitondra fahakiviana ao antsika. Tsaroa fa Jesosy fa nilaza koa raha ny zanako no afaka anareo dia manino izy izy ho afaka tokoa ianareo. Zany ry havana no antson'Andriamanitra anio mba hahatonga antsika iorina finoana, mba hahatonga antsika tsy herikerika fa teny fotsiny Jesosy Kristy le fanolotra ny tena tamboho any fijaliana ka hitondra famonjena ho antsika izay mino. Koa zany ry havako dia manekeny Jesosy Kristy ho tompo sy monjy anao satria izy dia nilaza fa lalana sy famarinana ny fiainana, satria hoy izy hoe tsy misy mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalana. Noho izany dia fantaro lalana le antsika. Fa raha fantatsika fa Jesosy Kristy no lalana dia izany no antsika famarinana, ary zany no azahoantsika fiaina mandrakizay raha mikatsaka ny fiadanantsika. Fa rehefa izy niravana izay voalaza zay dia ny kristianina na ny sefalista manoloana fanjakan'ny tompo dia ny voalohany dia hoe miandratra fiadanana tahaka ataony zanak'Israely ao anatin'ny ady izy, asiriana fa manakaiky azy, te hanababo azy. Fa saingy izao nisy ny mpaminana azy namerina azy
teo mitompoka afaka niaro azy tamin'izany fotoana zany. Ianao koa ry havana na dia anatin'ny olana azy fa raha manaiky ny Jesosy Kristy ianao a dia izy no hanafaka anao. Kristianina sefalista malohan'ny fanjakan'ny tompo ry havana dia manantena hanampiany tsara. Tsinontsika ry havana malohan'ny alady samihafatry intsika eo fasarana fikotan'ny fiainana indrindra fa zava-misy antsika kehitriny. Fa raha tena matoky ny Andriamanitra tsika manana fanantena amin'ny hoavitsika ary izay voalaza nampitoreny mpaminana eo antsoa dia voaliko ianao dia ho tanteraka amintsika fa hanampiany tsara tsika. Dia afaka matoky tsika ry havana rehefa amintsika ny finoana rehefa manantena fitahin'ny tompontsika dia hanazam-piany tsara zany dia tsy zany fa Jesosy Kristy alay falaza tamintsika hoe izaho no mpiany tsara. Dia mivoninahitra ho an'Andriamanitra iry ihany fa izay ny teny izao meny antsika mba hisaisaintsika hoe izy tokoa moa zaty izay mivavaka tena kristianina ve mpanaradian'ny tompo ve karaha tanteraka izany a mamaly sika hoe any Kristy sika dia ho tanteraka izany ataka sy nivavaka ataontsika amin'Andriamanitra izany. Amen. Angataka feokira fotsika ry havana dia ivavaka rehefa aorian'izay. Tsara fiangonana vavaka ry havako. Andriamanitra misaotra anao izay kehitriny fa tsy diso anjara ny fitiavanao izay mbola omena fotoana indray ahafahanay mena miaraka aminao lalan'ny vavaka satria fantatray fa ianao na dia avopetraka aza fa ambany fijery na dia lavitra any aza tsy lalidaloha fa mare vavaka sy nitraminao Andriamanitra. Koa mara taminay tompony afatra teo dia nafantaranay fa manoloana ny fanjakanao izay dia hanana fanantenana fa manam-piandry tsara dia Jesosy Kristy ilay fanalazo mpiandry tsara. Ary tsy vita manam-piandry tsara izay fa mendratra fiadanana avy aminao satria zany no sitraka Andriamanitra dia hananay fiadanana zany araka ny tenao teny tany laza hoe fiadanana no meko anareo ary fiadanana no avelako anareo. Misy manantena izay Andriamanitra fa zany teninao zany dia mamelombelona finaonay indray hahatonga nay toky ianao hatramin'ny fahafatesana aza satria zany no azahoanay satraponahitry ny fiainana. Vavaka manokana izay Andriamanitra kehitriny ny amin'ny sikoly fanomanana laika foibe ao ny bureau mpitantana, ao ny mpanatanteraka, ao ny komity, ao ny mpiara-miasa izay vera fa manodina izany fampandehanan-draharaha ao teny sefala foibe izany. Fotoana anankiray ny tompo izay tronoam-bavaka azy ireo koa te io izy ireo mba aleo alasany amin'ny ditsaniny, ome fahasalamana, ome fahendrena, ome hery tanjaka ahafahany miatrika izay nasamasina zany. Fantatrao fa mitadasika ny setra esana satria tsy eto Madagasikara fa hatrany ivelany. Dia Andriamanitra no ankina izany satria nao nolaza hoe antsoe aho dia ho valiko ianao. Dia manantena izay Andriamanitra tsy ireo mpiara-miasa ireo ihany fa ny ankonana, ny nandalo sefala, ny kristianina rehetra indrindra fa ny foibe izay irafetan'izany sefala foibe izany. Dia misy matoky izay Andriamanitra fa ho tanteraka aminay tokoa ny teninao no lazana hoe ary ny zanako sy ny asan-tanako dia aoka adidy toko ihany. Adidinao izay tompo satria fitaovana ina manoloana ny asanao Andriamanitra dia ho tanteraka tompo ny fandehanany fikasana mba hiseho ny voninahitra ao ny fiainany manontolo. Fa afaka manokana izay mikristiana izay tonga hoe tompo fantatrao ny etaetany
fantatro ny fanirinana tsy miteny iza izy satria anao efa nilaza hoe zany malala hevitra everiko anareo dia hevitra tonda fidanana fa tsy loza aoko tanteraka amin'izy ireo tompo naiza naiza misy ny kristiana ny avanay naziresaminao tompo dia iray antso aminay izy ireny dia ataovy zay atsiarovany mandrakariva fa olonao izy ka ho tanteraka aminy teninao satria nao nilaza hoe korany zanakinao afaka dia afaka tokoa ianareo tanteraha tompo ny migedy samihafa tsy mahazo azy ireny mba tonga azy ianina fidanana eo amin'ny fiainany anyreo zay tsy manam-piahy tompo dia anao fa nilaza fa oraim-piahy eo le tsy manan-kitafy tsy manan-katao tompo dia ajerena fotsiny fa satria anao efa nampanantena fa ziminao dia anafiana mandrakizay dia ataovy manana anjara amin'izany izy re tompo ny tsy salama nazy toera misy azy tompo dia ankinanao satria anao dokotera tapitroatra efa nasitana tena maro rira fa ny malemy aza natsanganao dia misy manantena izy tompo fa ikasy tanina azy ireny milalana ny fanay masy anao ka anasitrana azy itona famonjena azy ireo ihany koa zay tonga eto Andriamanitra dia mahatsara mandrakariva fa kristiana mpanaradianao ka satrinay ampiombona feonay amin'ny fafaka na mpianatra feny manao hoe Fanjakanao atao ane sitraponao evidiantany tahaka ny andafitra meo anay izy ny asasaasa ao anay ary mamelany ekay tahaka ny angaranay izay veloko taminay ary azatonanay amin'ny fanakoana manafanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra masakizay. Amen. Eny ry havana tsy mipetraka intsontsika fa amarina fotoana dia isaorana isika rehetra tonga eto natrika izao fotoana izao ny fimbonana tamin'ny sefala foibe dia Andriamanitra ny ombantsika tsirairay avy laran-kely rehefa 5:7 andiny voalohany sy fahatelo ataontsika meloany tsodrano. tanteraka anao ry havana ny tsorazay tsotra amin'ny aran'i Jesoa Kristy tompontsika. Jehovah no mpiaro anao, Jehovah no filefanao amin'ny ankavananao, ny masoandro tsy mahamela anao noho ny andro na ny volana noho ny alina. Jehovah iaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny iaro ifanahinao izy. Jehovah iaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao mandrakizay. Amen. Aoka hipetraka ianareo vavaka mangina ao am-ponareo. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.